Miarahaba anareo rehetrarehetra indray tafavierina somatsara eto amin'ny chaîne na miarahaba anareo izay vaovao tonga somatsara eto amin'ny chaîne. Ianareo Michou ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Dia androany zany ny vidéo ho atolotro anareo androany dia resaka fanolorana na présentation ny chaîne Michou Beauty eto amin'ny YouTube. Mizara azo atao hoe taranja na sujet zany anankitelo ny eto amin'ny chaîne. Dia ny taranja ray dia ny resaka lamaody. Resaka lamaody be dia be mihitsy ny olona mankafy lamaody na dia tsy mankafy maquillage na tautareha renao dia mankafy lamaody. Dia matetika ny zavatra fanaoko amin'ny resaka lamaody eto amin'ny chaîne dia resaka haul na azo lazaina hoe mitondra mampiseho anareo ny zavatra izay vaovao any an-tsena, izay vao novidiko zany dia izay zany ny atao hoe haul. Dia ny anankiray indray resaka lookbook, izany hoe mametraka fomba fiakanjo betsabetsaka dia atao anaty lookbook anankiray dia asehoko anareo hoe ohatr'izao indray fomba fiakanjo amin'ny ririnina ohatra na ohatr'izao indray fomba fiakanjo amin'ny lohataona na ny summer amin'ny andro mafana zany. Dia izay zany atao hoe lookbook. Dia ny fahatelo farany dia ny fitafy diary. Be dia be mihitsy ny anareo no mankafy an'iny fitafy diary iny satria indray zany ny fomba ilazako anareo hoe ohatr'izao ny akanjo nanaovako tamin'izao fotoana izao. Izany hoe somary akanjo efa nanaovako mihitsy zany le izany hoe ohatrany hoe manao diary kely aminareo mihitsy zany milaza diary hoe tarinina andeha dia ohatr'izao ny nanaovako, tarinina andeha dia ohatr'izao ny nanaovako. Izay zany ny amin'ny resaka lamaody. Taranja faharoa na ny lohateny faharoa dia ny resaka beauté. Ny beauté mazava ho azy be dia be ny zavatra anatin'ny beauté, misy cosmetics, misy maquillage, misy resaka volo, misy resaka hoho. Fa ny resaka beauté atao amin'ny chaîne-ko zany dia maquillage mazava ho azy, maquillage voalohany indrindra zany. Izany hoe zahako mampianatra anareo fanaovana maquillage, mampiseho anareo karazana maquillage tiako, inona mihitsy zany manodidina ny maquillage dia resahako daholo. Dia araka ny lazaiko teo hoe ny ao anatin'ny beauté misy resaka volo ihany koa dia tsindraindray manao fampianarana taovolo ihany koa amin'ny taranja taranja ve moa ny resantsika anazy lohateny hoe beauté zany atao anatin'ny chaîne. Misy ihany koa ny revue na ny review izay ataoko atao anatin'ny chaîne. Zany hoe raha ohatra hoe misy produit mahafinaritra ana misy produit izay tena tsy tiako mihitsy na ohatr'izany dia resahako eto zany hoe izao tiany tiako amin'ilay izy, tiany tsy tiako amin'ilay izy, tokony hovidinareo ve ilay izy na tsy. Dia mazava ho azy ampatsorana daholo mihitsy ny nanaovako an'ireny revue ireny satria izay zany ny antony anaovana ny revue milazainao ny expérience anao sy ny fiheveranao an'ilay resaka produit zany. Dia ny taranja farany ny lohateny farany fa tsy ny kely indrindra ny fahatelo farany zany dia lifestyle. Iny lifestyle indray tsy dia ataoko matetika eto amin'ny chaîne, izany hoe tsy indraindray ihany nanaovako an'ilay izy fa ilay anankiroa voalohany no tena mibahana be. Ny lifestyle tsinona dia resaka mamy life, izany hoe vie de maman, ny fiainan'ny reny zany no tena tantarako eo. Dia ohatrany hoe ny fotoana nahabevokana dia ny expérience-ko sy ny ohatran'izany dia ny akanjo vidiko an'ny zanako sy ny ohatran'izany zany no resako amin'ny resaka lifestyle. Dia indraindray ihany koa manao andro iray amin'ny fiainako. Tena tsy ataoko matetika izy ity satria somary sarosarotra ihany ny mifilme an'ilay izy no somary manahirana ihany ilay izy indraindray ho an'ny sasany. Dia izay tsy anaovako anazy matetika fa andro iray amin'ny fiainako koa zany miaraka amin'ilay lifestyle. Dia ny farany indrindra dia ny story time. Ito farany ito dia vao natomboko tamin'ity taon'ity mihitsy ary mbola vao anankiray raha zany vidéo resahako momba an'io. Story time io zany zany hoe resaka vie personnelle, zany hoe
tantara tamin'ny fiainako izay niainako tamin'ny fiainako izany na zavatra manahirana na amin'izao na zavatra ninina zavatra personnel izany ka tiako zaraina aminareo dia izay ny partie an'ilay story time. Betsabetsaka mihitsy nareo no tian'izy iny na dia vao anankiray ihany vidéo nataoko tamin'iny tena tianareo le izy dia hisaroko be dia be sady nareo nankafian'izay. Izay zany ny lohateny anankitelo izay azo atao hoe resahana ato amin'ity chaîne ity. Dia ny angamba ny anampiko anazy fotsiny dia tiako lazaina aminareo hoe za olona mitovy aminareo rehetrarehetra ihany, zany tiako lazaina hoe za tsy professionnel. Za zany content creator, zany hoe za zany mamorona vidéo no tena hoe ataoko. Tiako lazaina amin'izany hoe za tsy make-up artiste akoriny, tsy make-up artiste. Ny zavatra rehetra zaraiko anareo ny maquillage rehetra izay efa nizarako anareo hatramin'izay ka hatramin'izay, ny fahaizana rehetra, ny volo, ny rehetrarehetra information rehetra nizarako anareo dia nianarako za manokana, zany hoe tsisy nampianatra. Bon, YouTube moa zany mampianatra anahy mazava ho azy, misy olona professionnel jerevako, misy olona normal ohatra anahako koa jerevako dia izay zany no ampitako anareo ny zavatra rehetra haiko ampitako anareo. Tiako lazaina ihany koa hoe avy amin'ny expérience ihany koa indraindray no amitako anareo ny zavatra fantatro, zany hoe andramako aloha le produit dia jerevako eo dia jery ny avian'ny hafa ihany koa dia atambatra hoe marina sa diso dia ny hevitro manokana zany no omeko anareo. Ohatra izany ihany koa na ohatra raha hoe fikarakarana tarehy na ohatra izany avy amin'ny expérience aloha ny zaraiko an'ilizanareo na ihany koa avy amin'ny recherche izay ataoko, zany hoe mamaky boky, mamaky magazine, mijery YouTube, mijery documentaire sy ohatra izany. Izay zany no azoko manome anareo an'ilay information. Dia izay zany ny androanitra rehefa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo le izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao. Mahay mampoana le izy dia eto ny vidéo manaraka.